dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay voaboasantsika anio izany dia ny hoe misehatra ny fandraharahana. Atao ahoana ny fidirana eo amin'ny sehatry ny fandraharahana mba ahitana ny fahombiazana, satria raha araky ny hevitro dia ny fandraharahana no ho avin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Na dia ao anatin'ny confinement ara ny malagasy dia tokony hieritreritra ny ho aviny, fampirisihana ny tanora ho any amin'ny sehatry ny fandraharahana, satria io no hitako izany fa tena mbola lesoka amin'ny Madagasikara sy Afrika, satria ny ankabeazan'ny olona zany dia mirona daholo any amin'ny diplôma miavosa hatrany ambony tafitrano, ny fahaizana miavosa ao anatin'ny atido, kanefa ny ankabeazany zany dia tsy mahafantatra hoe inona no ampiasany an'ilay fahaizana. Eo zany no tena misy lesoka betsaka, satria raha ny tokony ho izy dia ny esaka izay nataonao amin'ny fiainana dia tokony hifandanja amin'izay koa ny vokatra. Ka raha ohatra ka tsapanao fa niezaka mafy ianao tamin'ny fiainana kanefa tsy arakarak'izay ny vokatra dia mieritrereta ihany, mieritrereta tokony ianao ny karazana analizy ianao zany hoe inona no mety nahatonga an'izay, satria maro dia maro ny tanora izay be diplôma na vita fianarana ao Afrika sy Madagasikara kanefa dia tsy manao n'inona fa chômeur. Mampalahelo dia mampalahelo zany zavatra rehetrarehetra izany, satria mila ny karazana fandiniana na eo amin'ny mpitondra fanjakana na eo amin'ny tsirairay, ary efa averiberiko foana eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé fa ianao tompotena no tompona andraikitra voalohany amin'ny tenanao sy ny ho avinao, fa ny manodidina dia afaka fitaovana ampiasainao hanampy anao, fa ianao no tena tompona andraikitra amin'ny ho avinao. Zava-dehibe izay zavatra izay, satria mantsy matetika ny tanora dia mitarahina ny amin'ilay tsisy asa, mitarahina ny amin'ilay tsisy vola. Marina zany zavatra rehetrarehetra izany fa tsy tokony hipetrapetra-pony ianao croiser les bras rehefa hoe tsisy ny vola, tsisy ny asa, dodony ny varavarana eran'io. Rehefa tsy namoa varavarana ny tady dia mandehana koa mamoa varavarana atsekilany, dodomy daholo ny varavarana rehetrarehetra fa tsy maintsy misy mamoa foana io. Ary rehefa mandoa varavarana hitady financement na hitady ny olona hanampy dia efa manana ny planificationnao any aminao any. Ny planification dia ao anatin'ny atidohanao ao, efa zavatra volavolainao, homaninao amataonany maro, na mbola tsisy vola raha eo aminao dia efa tokony ianao manao projet. Tsy manena dia ataon'olona fimehezana hoe manao revin-gatra, ianao koa tsy voatery hanao ny hanoro amin'ny olona rehetrarehetra ny projetnao
ny planificationao afaka ataonao ty ambaratelonao zany zavatra rehetrarehetra zany na tsisy vola satria ny akabeazany zany a dia ny hoe andeha hitady vola aloha vo zay voanao ny projet hevitra diso de diso zay zavatra zay na tsisy vola ianao efa tokony manana ny projetnao zay mitombotombona tsara asa kivikivy ny mandombaravarana eran'io fa tsy maintsy misy mamofoana io rehefa entin'ny fanirina sy ny fitiavana ianao entin'ny fangetaetana ny mba hiavitra amin'ny fiainana mbola maro dia maro ny projet azony tanora tao Madagasikara ny fandresen-dahatra ary indrindrandrindra antitra teriko foana ny fiverenana ny ambanivohitra maro dia maro ny zavatra azo atao any ambanivohitra ny fandrarana azo atao any ambanivohitra eo ny fambolena ny agriculteur professionnel nge aty Amerika avaratra ny tena manambola azo atao ihany koa mbola azo tradrahana ny secteur touristique zany zavatra rehetrarehetra izany dia mbola hitako fa teray malalaka ao Madagasikara saingy ny fahavononana no tsy misy ary ny fijerevan'ny fitondram-panjakana ny resaka fandriam-pahalemana zava-dehibe satria amin'ny fomba hoana moa nampazoton'ny tanora hiverina any ambanivohitra raha ohatra ka midahaly no mitsena azy any zavatra tokony hojerevana daholo izay zavatra rehetrarehetra izay mbola malalaka ny fanamboarana sekoly any ambanivohitra ny fanamboarana ny hôpitaly any ambanivohitra tokony mba misy hoe tombo-karama omena ny mpampianatra izay mahafohy tena andeha any ambanivohitra sy ny dokotera hitsabo any ambanivohitra karama mba hampisy ny motivation bebe kokoa zany zavatra rehetrarehetra izany dia miainga ao amin'ny tsirairay raha manan-kevitra ianao dia atolotra ny fitondram-panjakana ny hevitrao atolotra ny olona izay mety hanampy anao ohatran'izay a ny fiatombohan'ny fandraharahana matanjaka ary raha ataonao ne ny historique n'ireny sinosika rahana ao Madagasikara reny ny akabeazany ke nanomboka tany ambanivohitra ry zareo rehefa miresaka amin'ireny hoe karana sy sinoa reny ianao a dia tany daholy ny akabeazan'ny razam-beny no nanomboka ny tady arena rehefa mahavorivory arena izy a dia miakatra ty andrenivohitra dia manao an'ireny karazana fandraharana goavagoavana kokoa izy zany rehefa tonga ny andrenivohitra ohatrany hoe ny hôtely ohatrany hoe ny supermarché rehefa mahatafavory koa izy a dia tongatra ty Canada zavatra exemple tokony ho raisina daholy ny exemple an'ireny olona ireny tsy hoe akory dia hoe zavatra ratsy daholy a ny zavatra momba azy fa misy ny atao hoe fikirizana misy ny atao hoe finoany ny zavatra taona ary ny akabeazan'ireny olona ireny dia olona nahantra tany amin'ny tany ny aviana fa noho ny hoe fikirizana dia nandeha ny tady tany an-tany-kafa ary dia maro tamin'ireo no nanjary mpanefoefo
tonga Madagasikara tokony hojerena akaiky daholo zany zavatra rehetrarehetra izany ary ny ambanivohitra dia tena tsy misy maharatsy azy mihitsy satria any misy ny rivotra madio, any no misy ny zavaboary mahafinaritra, ny maitso mavana. Any anie ny tena tian'ny torista ny mandeha. Izay mivady rehefa tonga any Madagasikara dia any ambanivohitra foana no tena mahafinaritra anay mijery ny maitso mavana, any Isalo, any amin'ny jardin du roi, ny relais de la reine, any no tena tianay ny mitsangatsangana, miala sasatra. Inona ny manakana ny tanora tsy andeha amin'izay hoe lalana ny secteur touristique izay? Marina aloha fa hoe ny hoe fampianaran-jaza ohatr'izay zany no mety olana angambany amin'ny hoe fandehanana amin'ny toerana ohatran'ireny, kanefa moa hoe tsisy zavatra azo matoritory zany, tsisy arena azo matoritory fa tsy maintsy misy ny zavatra sakrifiena. Efa misy ny klasy mandry izay afaka ametrahanao ny zanakao raha ohatra ianao zany ka hoe hitady ny fampianarana mba tsaratsara kokoa zany ho an'ny zanakao. Tsy maintsy manao sakrifisy rehefa te azo zavatra. Tsy voatery akory hanao politika sy hitondra fanjakana voamory arena. Tsy tompoko ny karana sy ny sinoa tsy nanao politika fa nahavory arena. Tsy tokony ho any aminy no hisy ny fitoram-bato amin'ny endriny maro samihafa. Tsy izy ny responsable irery ny fahatran'ny Madagasikara fa ny malagasy, ary tokony mahay miara-miasa amin'ireny olona ireny koa zany ny malagasy, manome responsabilité azy satria de génération en génération ny sinosy ny karana no petraka atao Madagasikara. Ka nahoana izy ny hoe tsy ampandraisina anjara amin'ny fampandrosoana izany zavatra rehetrarehetra izany le hoe fanavahana an'ireny karazan'olona ireny tsy ho malagasy ny tsy fanomezana andraikitra azy dia tena hevitra diso de diso satria ireny olona ireny dia afaka mampandroso ny firenena. Ka tsetsasisa tsy aritra ihany zany ny amin'ny hoe resaka fandrarahana zany no tokony himasona bebe kokoa zany amin'izao fotoana izao. Ary ny vahaolonan'ny Madagasikara dia ny malagasy efa veriberiko eto foana izay zavatra izay. Ny vahaolanao dia ianao ihany. Teny atsipoko an'ny tanora izay zavatra izay. Fa ny manodidina anao dia eo anampy anao raha ohatra koa hainao koa ny mba mikitika azy ny olona manodidina anao hoe iza no kitihana mba ho afaka hanampy anao ary tsy kivikivy. Rehefa misy ny fandavana atao min-drakoto, mandehana indray atao min-drabe. Zany rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny fitaizam-batana, ny fitaizana ny saina ary ny fanahy, ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana, ny fanaovana ny disiplinina ny fiainana, ny fandaminana ny saina, ny fahaizana miserasera, ny fahaizana mifandray amin'olona, tsy mandanindany fotoana amin'ny zavatra tsy hitondra vokatsoa anao
tsy mandany fotoana amin'ny olona izay andeha hipetrapetraka hifosa olona, hanaratsy olona, hanasoketa olona. Énergie lanilany fotsiny zany zavatra rehetrarehetra izany. Mifoaza ny tanora, mifoaza ny malagasy. Miainga amin'ny tsirairay ny fampandrosoana. Dia toy izay sy toy izay indray no azo natolotra anao an'io. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao.